dia tonga soa atao amin'ny fandaharana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao. Ny resahantsika an'io zany a dia ny momba ny hoe inona ny atao hoe macho, lehilahy macho, satria fomba fitenenana matetika mantsy zany ny hoe macho iny lehilahy iny. Ka misy famaritana maromaro zany a ny macho arakaraky ny toerana iray sy ny firenena iray, satria raha ohatra zao hoe any Amerika Latine zao ohatra ny macho aminy dia tsy caractère péjoratif, zany hoe tsy zavatra ratsy zany ny macho, fa karazana toetra zany amina lehilahy anankiray izay mampiseho bebe kokoa zany ny toetra lehilahy mampatanjaka ny lehilahy anankiray, zany hoe ao anatin'ireny ataontsika hoe zany hoe marikana virilité zany eo amin'ny lehilahy anankiray, marikana atanjahana sy ny heritsaina zany. Aty Eropa indray nefa dia somary ratsy ihany, ohatra ny frantsay zany ny fijery ny atao hoe macho, zany hoe ao amin'ilay famaritana ny hoe fanambaniana vehivavy. Ohatraohatran'izay ihany koa raha ohatra koa zany any amintsika koa zany any Madagasikara ny atao hoe macho dia fanambaniana vehivavy. Aty Amerique du Nord dia ireny ataondry zareo hoe bad boy. Bad boy zany dia ilay karazana lehilahy izay maherihery zany, maherihery loha zany ny fifandraisany amin'ny vehivavy. Ka tafiditra ao ihany koa ny ataontsika hoe zany hoe ny mpilalao fity. Tsara marihana nefa fa tsy voatery ny macho ho mpilalao fity, fa mety misy ny macho mpilalao fity, mety misy ny macho mpanambany vehivavy, fa raha ny hoe tena définition zany tsy voatery zany ny macho hoe anana an'izay karazana hoe définition péjorative zay amin'ny hoe lafiny ratsy zany, fa resaka personnalité zany ny macho. Ka izay zany no ho adiadintsika eto zany, satria tsy voatery zany izy ho tafiditra ao anatin'ilay kategoriana lehilahy izay ataontsika hoe zany hoe mpanao tsinotsinona vehivavy. Tsy voatery ho tafiditra ao anatin'ny kategorian'ny mpikapoka vehivavy na ny mpampijaly vehivavy, fa resaka personnalité io zany. Ka ny famaritana ny personnalité an'ny macho zany dia lehilahy izay manana bebe kokoa zany izy ny ataontsika hoe fijoroany amin'izay hoe mahalehilahy azy zay, manana ny caractère ataontsika hoe plus masculin kokoa zany izy raha hoe par rapport amin'ny fifandraisana amin'ny vehivavy. Azo raisina ohatra amin'izay zany dia ohatra hoe misy zany ohatra hoe lehilahy tena tsy mikasika mihitsy izy zany, ohatra hoe tsy mikasika mihitsy ny nahandro, tsy mikasika mihitsy ny fampirimana trano sy ny hoe apitsipitsiny zavatra atao ao amin'ny tokantrano zany. Iny zany azy dia avelany tanteraka ohatra ho an'ny vehivavy. Tsy zato isan-jato nefa izay toetra izay dia hoe ho raisina amin'ny lafy ratsiny, satria misy ihany koa ny hoe karazana lehilahy izay hoe tsy manavanana azy mihitsy zany ny resaka hoe
kojakoja ao atokantrano sy ny hoe ny resaka nahandro sy ny sisa zany tena hoe tsy ao anatin'ny talentany mihitsy, kanefa mandray andraikitra izy a ny amin'ny lafiny hoe izy no andriny tokantrano. Mandray andraikitra betsaka izy zany a ny amin'ny resaka hoe famelomany ny vady aman-janany ohatra, ary ndraindray tsy mampaninina azy mihitsy a ny hoe tsy miasa ny vadiny a fa izy zany a no miandraikitra ny zavatra rehetrarehetra amin'ny hoe resaka fampidira-bola ao atokantrano, ny andraikitra ny amin'ny maha-raim-pianakaviana azy, zava-dehibe zay zavatra zay. Ka amin'izay fotoana izay a tsy afaka ilaza zato isan-jato ianao zany a ny amin'ny hoe de olon-dratsy ity lehilahy ity satria dia tsy mandray ravin-dena sy ny sisa fa fantany tsara ny andraikitra tokony ho raisiny zany a ao amin'ny tokantrano. Misy ihany koa zany a ny hoe karazana toetran'ny macho koa zany a dia ilay hoe izy zany a tsy tia mampiseho fitiavana amin'ny vehivavy, kanefa izay tsy voatery idika hoe tsy tiany ny vadiny fa tsy tia mampiseho fitiavana be loatra izy zany, kanefa misy betsaka ny fomba anehoany an'izay ataontsika hoe fitiavana zay, ka betsaka ny antony mety mahatonga an'izay karaktera izay zany a eo amin'ny lehilahy dia mety ny hoe nandia fiainana sarotra izy taloha na hoe nahita karazana fijaliana na fahadisom-panantenana tamin'ny vehivavy niarahany teo aloha, dia rehefa amin'ny relation manaraka izy zany a dia misy karazana zany a ohatrany hoe fitiavana ao aminy zany a ny tsy te iaina ny zavatra niainany taloha intsony zany hoe tsy te iaina ao anatin'ny fijaliana intsony zany izy a amin'ny fifandraisana amin'ny vehivavy aty aoriana, dia ohatrany hoe karazany mamboly fefy izy zany a tsy mampiseho amin'ilay vehivavy zany a ny tena zavatra ao anatin'ny fony, kanefa izay nefany a matetika tsy voatery nefa izy hoe mampijaly an'ilay vehivavy fa hainy tsara mihitsy koa ny mametraka an'izay hoe signal avy any aminy ny amin'ny hoe eo izy zany a amin'ny resaka fifankatiavana, fa amin'ny fomba hafa zany a no anehoany azy. Ny macho koa zany a dia tsy voatery akory hoe lehilahy mpilalao fity na hoe papirafy, tsy voatery, kanefa matetika zany a ilay vehivavy a izay hoe miaraka aminy zany a dia ohatrany hoe mandre foana zany hoe mitady foana zany a ny hoe fanehom-pitiavana avy any aminy, de nefa izay zavatra zay zany a tsy mety maneho mihitsy izy zany amin'ilay vehivavy iarahany mitena ao am-pony, kanefany a misy foana ny fomba anehoany an'izay fitiavany zay, ka eo zany a no tena matetika hoe ny lehilahy macho no tena mababo ny fon'ny vehivavy amin'izay resaka personnalité ananany zay, satria ny akabeazany zany raha ohatra ka hoe tsotra be loatra ilay lehilahy zany a ohatrany hoe tsy mba misy mihitsy zany a ny karazana mistery na karazana hoe tsy ambaratelo amin'ny fiarahany a amin'ilay vehivavy a, dia matetika izay zavatra zay zany a tsy de tena misy
karazana séduction be loatra zany eo amin'ny vehivavy. Ohatra fotsiny zany ohatra hoe tetretran'ny matro zao ohatra de ilay karazana lilahy hoe ohatra mifanao rendez-vous zao ohatra izy amin'ny vehivavy fankaty aminy dia tsaitsay eo izy zany de tsy tonga, dia marary de marary tokoa ny fon'ilay vehivavy hoe tena isarako iny fa tena bady tsy alehany takatsy takary, nefa avy eo koa izy mipoitra rehefa avy eo rapitsiny iny dia mahita karazana excuse maro izay holazaina an'ilay vehivavy tamin'ny tsy nahatongavany teo, dia resy lahatra ilay vehivavy amin'izay fanazavana ataony eo ary ainy manambitamby an'ilay vehivavy mba hapisy an'ilay karazana ambiansy izany amin'ilay fiarahana, zany hoe eo amin'ny côté érotique zany ny lehilahy matro dia misy karazana séduction ambony dia ambony ny lehilahy manana an'izay définition an'izay hoe matro zay, satria ny karazana resaka érotique na ny hoe eo amin'ny firaisana ranofo koa zany dia misy an'izay karazana hoe fifampitadiavan'ny mpifankaty zay, satria raha ohatra koa mantsy dia efa atolotra ambony plateau daholo ny zavatra rehetra rehetra, dia iny koa matetika zany no tsy de tena mampisy an'ilay ataontsika hoe zany hoe ambiansa be loatra amin'ny resaka firaisana ranofo eo amin'ny mpifankaty zany, fa tsy maintsy misy ilay karazana suspense kely, ilay karazana fifamilafilana kely, ilay karazana hoe tsy fantatra marina zay tena ao an-tsain-dramatona ny ao an-tsain-drangay, iny zany no tena hoe mampety raha araky ny fikarohana zany, iny zany no tena mampety ny eo amin'ny lafiny firaisana ranofo. Ka izany zavatra rehetra rehetra izany zany dia entiko fotsiny zany hanomezana atsika ny hoe tsika vehivavy zany ny hoe fanazavana ny atao hoe matro. Io zany tsy voatery hoe tsy maintsy hoe lehilahy ratsy fanahy ny matro, tsy any zany ny tena fipetrany, fa izay hoe resaka personnalité, izany hoe te ametraka zany ny toerana tokony hisy azy eo amin'ny fifankatiavana zany ny lehilahy anankiray, mba ahatonga an'ilay vehivavy hanaja azy sy ahatonga an'ilay vehivavy zany ho voasintona bebe kokoa any aminy, ny te hahafantatra bebe kokoa ny momba azy sy ny hoe te hahafantatra bebe kokoa ny resaka fiarahana, dia amin'izay fotoana izay zany ny vehivavy dia matetika manao izay azony atao rehetra rehetra zany mba miezaka ny amin'ny resaka fiarahana, miezaka ny manatsaratsara bebe kokoa zany ny fiarahana, satria araky ny efa voalazako teo matetika ireo karazana lehilahy reo zany dia lehilahy manana fahamatorana bebe kokoa ary efa nandihy fiainana sarotra zany izy tamin'ny fiainany, na teo amin'ny fiarahana tamin'ny tovovavy teo aloha na amin'ny fiainany amin'ny ankapobeny mihitsy zany dia nandihy fiainana sarotra izy ka manana ny atao hoe fahamatorana bebe kokoa zany. Izay nefany zay zavatra rehetra rehetra izay dia mila mitandrina ihany koa nefany isika vehivavy, satria raha ohatra ka karazana lehilahy iray izay ataontsika hoe zany hoe sady matro izy no mpanambany vehivavy no mbola miandry ihany koa zany hoe
ny vehivavy no andeha hitady vola amelomana ny tokantrano, ny vehivavy no tsy maintsy manao ny raharaha rehetra ao an-tokantrano. Izy zany dia karazan'ilay ataontsika hoe etikety. Lehilahy entina atao voninahitra fotsiny zany, ny amin'ny hoe mba nahita vady, ny amin'ny hoe manambady, tandremo izay karazana tovolahy izay ry tovovavy dia mieritrereta ihany rehefa sendra ny karazana tovolahy ohatran'izay, fa satria ireo ilay tovolahy izay ataontsika hoe manandevo ny fiainanao vehivavy mandritry ny androm-piainanao ray manontolo, ary sarotra ny manova ny olona ohatran'ireny. Fa ny hoe macho, izany hoe manana caractère izy zany izay hoe misy bebe kokoa zany ao aminy, ny ataontsika hoe zany hoe caractère mahalehilahy, ny caractère izay mijoro izy amin'ny maharay-pianakaviana azy, amin'ny mahalohan'ny fianakaviana azy, tsy mandositra dity izy. Fa na dia atao raha hoe somary manano sarotra azy ny asa ao an-tokantrano, dia amin'izay fotoana izay tsy dia tena azo kilasiny izy hoe ao anatin'ny lehilahy ratsy zany. Fa ianao vehivavy ihany koa zany no mila mba mitarika azy kely amin'izay zavatra zay, ny amin'ny hoe rehefa ohatra ianao zany raikitra ohatra, dia mba ianao zany misy zavatra mandraikitra anao any ivelany dia mba atoronao anazy hoe ohatran'izao ny fandrahoana an'ity. Ohatra hoe izy tsy maintsy mikarakara ny zazakely, dia mba efa ataonao vonona eo ohatra ny sakafon'ny zazakely, dia teneninao hoe amin'ny ora ohatran'izao dia omenao an'ity sakafo ity zany ny zaza, mba atoronao azy ny fomba fanoloana kosy. Tsy dia sarotra zany ny lehilahy macho, tsy dia sarotra ny miaraka amin'zareo, tsy dia lehilahy ratsy fanahy, fa juste fotsiny zany hoe mila tarihana kely izy zany amin'ny sokajiny zavatra amin'ny fiarahana ao amin'ny tokantrano. Ary fombafomba ny lehilahy macho koa zany izy dia mba afaka ny mikorriger ny vadiny rehefa hoe misy zavatra toetra tsy mety ataon'ny vadiny, dia hoe misy ohatra hoe misy zavatra tsy mety nataon'ny vadiny amin'ny olona manodidina, dia mba miteny hoe tsy mety kosa ny zavatra nataonao ohatran'izao, ny teny nataonao ohatran'izao, andraianina, andrakoto na andrasoa. Fa mba tokony tsy izay ny zavatra nolazainao fa izao. Zay zany toetrana macho, mahafinaritra koa zay, fa tsy ilay lehilahy mpanara-dreny rano dia zay zavatra rehetra teneny Ramatoa dia mety daholy, dia izay zavatra rehetra hoe izao no zavatra eritreretin-drasoa fa mety izao, rakoto sirabe dia olon-dratsy ao amin'ny fiarahamonina dia manara-dreny rano. Izay zany dia toetrana lehilahy tsy dia tena mahomby loatra koa, nefa izay hoe dia tsy mba misy mihitsy hoe karazana, mba hoe fanehoana ny hevitra sy ny hoe jugement amin'ny fiarahana amin'ny fanambadiana, fa dia manaraka ny zavatra rehetra izay teneny Ramatoa. Ny karazana hoe macho izay teneniko zany mba lehilahy afaka mijoro hoe tsy mety kosa ny nataonao hoe ohatran'izao. Dia
toy izay sy toy izay a tompoko lahy sy tompoko vavy no azona tolotra anao anio manao abonnement amin'izany forêt santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Bye bye.